Itombo 4 lafitry ariary ny tamberim-bidy ampidiriny sy ampiariana Makamba anaty kitapom-bola-panjakana raha 2 lafitry ariary izany teo aloha. Izany dia vokatry ny rafim-panavaozana napetraka ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono amin'ny fitantanana Mangarahara ny Arenan-dranomasina ka ho fitrandrahana maharitra sy olovain-jafy. Ny 10 Mey 2024 no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tao-panjonoana Makamba amin'ny endriny rehetra manerana ny faritra masina malagasy. Sokatrandrahana ny Jony Makamba eto Madagasikara. Eo anatin'izany fanavaozana izany dia voalohany aloha dia ny hoe tsy maintsy nijerena zany ny ahafahana mapakatra ny vola ampidiriny zany sy ampiariany zany eto Madagasikara. Ny fanokafana an'izany amina ireo lay sehatra tsy miankina izay manana ny fahafahana manatanteraka an'izany. Dia izao zany ny fitondram-panjakana manao hoe afaka manao ry zareo raha mafeny ny fepetra ary nanao ry zareo dia mba misokatra ihany koa tsika amin'ny mpandraharaha hafa akoatra n'ireo izay efa mahazatra hatramin'izay. Dia ny vokatra an'izany raha hatramin'izay zany tsika teo amin'ny 2 miliarda ariary no vola ampidiriny izany sehatra izany mivantana amin'ny kitapom-bola-panjakana amin'ny alalan'ilay tamberim-bidy zany na ilay redevance. Amin'izao fotoana izao dia ho tafakatra hatrany amin'ny 4.2 miliara ariary ny vola ampidiriny izany sehatra izany. Vokatra izay ilay fanavaozana izay. Ilay fanavaozana sady mitsinjo ny vola ho an'ny fanjakana zany no tsy mamony ihany koa ilay seha-piariana ary ao anatin'ny fitantanana maharitra an'io. Dia ny anatin'ny fanavaozana ihany koa tena zava-dehibe tena tiako tsindriana dia ny fijerevana ny hoe hatraiza ny faritra masina afaka anjonoiny ny mpanjony vaventy Makamba satria io zany dia isan'ny mampitaraina ny mpanjony madinika foana hoe tonga hatrety amoron'ny morontsiraka amoron-dranomasina aty amin'ny faritra tokony anjaranay ny mpanjony vaventy ary mampiasa fitaovana izay mety manimba n'ilay aram-bato ohatra n'ilay resifa sy ny sisa ka manimba ny resorsa. Dia efa niferana zany hoe tsy mahazo manakaiky morontsiraka ny mpanjony vaventy ao anatin'io réforme io. Fa ny fanindran-dalana tamin'ny fisokafan'ny tao-panjonoana Makamba indrindra ny fihaonana ara-pombam-panajana nataon'ny mahasovin'ny firenena Suisse eto Madagasikara tamin'ny ministry ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono Andriamatoa Ranalivelo Lucien ny 12 Mey 2024 teo Anosy. Izany dia niompana tamin'ny fifampizarana sy fitantanana Mangarahara ny Arenan-dranomasina. Eo ihany koa ny mety ho fiara-miasa amin'ny fanodinana ny ronono ho fromage, ny fanondranana kakao sy lavanilina.